angom-baovao zay tsy olazaiko eto amin'ny atsiprieny mikasika an'ireny olo ireny efa fantatra efa misy horonan-tsary any fa misy manakarama mandray volona hitoraka sy ambolo korotana ary ampitranga zany zavatra anao fiantsiny isan-karazany fandrangitana mba irotahan'ny olona angamba raha zay ny azoko ilazana azy. Fa le miarabantsika jiaby mpanaraka ny sain'ity vaovao malagasy ny raharam-pirenena no zaraintsika eto. Hitantsika zao fanao kevitra nataon'ny ministre délégué misahana gendarmerie pirenena général Andra Kotondrajaka fa hoe misy ireo andian'olona voakarama ambadiky ny fanakorotanana eto Antananarivo. Handray andraikitra tandrify azy ny mpitandro filamina manoloana ireo fanakorotanana misy eto an-toerana maro eto Antananarivo ny ministre délégué misahana gendarmerie pirenena général Andra Kotondrajaka. Efa fantatra ireo olona manakarama hanakorontana amin'izao fotoana izao raha nambariny tao amin'ny televiziona malagasy omaly isokatra araka izany fanadihadiana ataon'ny mpitandro filamina. Olona ara-tsosialy no misy eto ka tsy tokony hisy ny fanakorontanana efa manao esaky ny mpitondra fanjakana mitady vahaolona ankehitriny hoy hatrany ity ministra ity mipetraka ary ny fanontaniana moa ve ny fijaliany vahoaka amin'ny jiro sy rano mponina madinika re raha amin'ny grevy dia hoe misy ambadika na hoe misy mpapikarama ianareo mpitandro filaminana reto ve tsy maty ny jiro sy ranonareo ary tsy mangiry firy tsy mijaly ve nareo amin'ny resaka jiro sy rano ity. Ny vahoaka ny mponina madinika dia mitsongo voahomana ary reo ny fitadiavam-bola ry zareo maty tanteraka ny bizina ary misy aza very asa noho nyity fijaliana resaka jiro sy rano ity. Hanamaivaina zareo manko ny zava-misy amin'ny mponina ny vahoaka malagasy. Zareo angamba mety tsy maty ireo jiro sy rano zareo fa ataontsika hoe mipetraka amin'ny toerana tsara tsy misy fijaliana izay. Rariny sitsy ny vahoaka raha ohatra ka hoe mandeha manao grevy mitaraina any no andehana no alahelon'ny fony sy ny saina. Ndao manko jerentsika fa nokevitra nataon'izay fa misy ny mampapikarama ireto manao grevy reto. Hatramin'izao manko hatramin'izao mbola tsy navoaka ry zareo ireo gadra manao grevy mitolona amin'ny resaka fijaliana izay manjady amin'izareo resaka jiro sy rano izay. Ndao manko jerentsika zany fa nokevitra nataon'ny ministre délégué misahana gendarmerie généraly Andra Kotondrajaka satria olana ara-sosialy no misy eto ka tokony hovahana ara-sosialy ka zany resaka sosialy mety hipoaka ny ara-sosialy raha ohatra ka tsy voavaha ny vahoaka no miaina ao anatin'izany. Ndao ary jerentsika fa nokevitra nataon'ny ministra izay. Olana ara-sosialy no fanomboany ty zavatra ty zany eo amin'ny jiro sy ny rano. Nanome toromarika sy baikoentitra ny andriamatoa filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ho anay membre amin'ny gouvernemanta zany samy andray ny andraikiny izay mifanandrify aminy mifarimbona mba hanamaivanana any olana io satria olan'ny fiarahamonina io na ny tena zao koa ary mba hiaran'izany. Tany am-boalohany dia fanehoana tsy fafaliana madinidinika raha zay ngamba no anomboako ny resako no ataon'ny olona any alalan'ny fivoahana eny amin'ny arabe sy ny karazana dia miova taty aoriana mandoro pneu sy manao ny fanakanan-dalana. Tato ato anefa dia tsapa satria niarana hititsika rehetrarehetra fa ny mitoerana mirehitra jiro na mandeha ny rano efa misy olona sahady mivorivory ary mitondra pneu mandoro pneu manakan-dalana manimba fananan'olona manimba fotodrafitrasa-panjakana raha fezina dia hoe amboly fanakorotanana tao anatin'ny telotelo andro tany am-bopo raha tadiditsika dia nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitandro filaminana zay nanamborana olona 5 nandray anjara mivatana tamin'ny fitorana ka naparatra nanimba fananan'olona sy ny karazany dia natena teo anatrehan'ny fitsarana. Mitombo zany taty aoriana ary misy andian'olona zay mipetraka amina toerana tsy honenany akory hanangana anao ane fanakorotanana. Efa misy ny
angom-baovao zay tsy olazaiko eto amin'ny antsipriany mikasika an'ireny olo ireny efa fantatra efa misy horonan-tsary any fa misy manakarama mandray volona hitoraka sy amboly korotana ary ampitranga zany zavatra anao fiantsiny isan-karazany fandrangitana mba irotahan'ny olona angamba raha zay ny azoko ilazana azy dia eto dia milaza fa tsy mety kosa ny zavatra olana ara-tsosialy dia mezahana raha tadiditsika tsara dia tsy dia mba ny misy hoe fifandomana zany ny eritreretina ho atao fahaleo arany tena no mba manosika moramorany olona amoan'ny arabe sy ny karazany mba hivezivezen'ny hafa fa taty aoriana izy dia mivadika ho iahako satria misy fanakaramana misy pikaramanady ao anatin'ny olona ao ary fantatry ny fiarahamoniny zany misy olona nijoro vavolombelona mahita ny ataony reny andian'olona mamboly korotany etseho reny ka dia amin'ny mahatompona ndraiky tsy ny fitandrona amin'ny filaminana ny tenako miaraka amin'ny polisy pirenena miaraka amin'ny tafika malagasy dia ho raisina ny andraikitra satria ezaka no natao ary isorana an'Andriamanitra fa miatsara nanteo amin'ny rano na teo amin'ny jiro miandalana ny fahatsarana miamaivana ny olana fa hitarin'ny olona amin'ny zavatra hafa ka dia eto dia miteny fa dia tsy maintsy ho raisina ny fepetra rehetra mikasika an'ireny olona ireny. Toy izay ary vahoaka malagasy ny afaka nyzaretsika eto dia atsadino trano miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika matsaritsary zavatra zay makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy.